Ampifaliana no iarabana antsika tsirairay avy amin'ity folakandro ny sabata ity. Folakandro manokana satria ao anatin'ny asaramanitra tanteraka isika. Raha niaraka teto ianao omaly hariva dia efa nianoka sahady tao anatin'izany fifalian'ny asaramanitra izany. Nanaraka antsakira mahafinaritra isika izay tafiditra indrindra tao anatin'izany fankalazana izany. Ary rahampitso dia hiaraka hifaly tanteraka isika satria mitsingerina rahampitso ny faharoa amby 20 taona nazahoantsika indray ny fahaleovantena. Dia arabaina isika rehetra, arabaina avokoa na ny ankizy, ny tanora, ny lehibe satria faly ny tsirairay avy, faly ny firenena manontolo. Fotoana manokana ny androany ary averintsika indray ny fifaliana izay efa nandramantsika omaly hariva. Averintsika indray ireo hira izay nafinaritra sy nandraisantsika fifaliana indrindra omaly hariva izany. Dia isy fandaharana isan-karazany mahafinaritra eto. Dia andeha ary sika hiara hianoka ao anatin'izany. Mialohan'izay anefa satria sabata koa moa ny andro ary fifaliana ny tombon'andro izay men'Andriamanitra antsika. Dia andeha isika hanomboka an'izao fotoana izao amin'ny vavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, atolotray ho anao voalohany indrindra ny saotra sy ny tera ary ny voninahitra. Atolotray ianao ny fisaorana satria nomenao tombon'andro izahay. Ny tsirairay avy aminay nomenao tombon'andro. Ny firenenay nomenao tombon'andro, tombom-potoana indray ahafahanay mifaly, misaotra anao noho ny fitahiana izay nomenao izany firenena izany ka nahatratra indray ny tsingeritaona ny fahaleovantena. Misaotra noho izao fotoana mamy izao, fotoana ny sabata izay handraisanay fitahiana lehibe avy aminao. Ny fotoana rehetra izay hoatrehanay Andriamanitra, enganemba eo ambany fitarihanao irery ihany. Ny fiainanay ihany koa dia mino izahay fa diovinao ho hafa-keloka izahay mba ho vita fihavanana aminao. Dia miarahanay Andriamanitra, mitenena aminay, fenoy ny fanahinao masina izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Ni tan ni jazana
tanana tairayo reovinizay napetraka hitondra fa drosona hoanay tombotare ty tanindrazana ity reo ezakanata ombay ny tanana tairayo reovinizay napetraka ampiadana ny tanindrazana mankasitraka indrindra ny feo adventiste somanandrarina isika ny amin'izay hira kanto de kanto izay izao indray ara dia andeha omentsika sehatra avetrany ny tanora hiaraka amin'ny katy razafy arson ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra ao anatin'izay resaka tanora izay dia ndao ary manatra ny fiaravana indray ho antsika rehetra izay manjoa isy manaraka nytsy fandaharana mizotra ho amin'ny fombiazana itsy izay ho amin'ny anio na ho anao izay efa tafaraka aminay etona ihany koa ho anao samba ny vao tafaraka aminay dia tolorana an'izay fiarabana izay loha hevitra ho amin'ny anio somary tsy mahazatra antsika kanefa mampieritreritra manao hoe ny vola ve no manova toetra sa ny vola no tena maneho ny toetra ho resahantsika rehefa avy eo ao aoriana ny faiko arak'izay fampidirana izay ary mampiavaka an'ity fandaharana ity dia fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tanora samy tanora eto idrasara eto ihany koa Nehemia eto ihany koa ny aina ary eto ihany koa faniry fa miaravanareo efatra mianadahako satria efa eny amin'ny ny aina ny micro izy raha teo andrimba filanitra dia izy no metsika fitenenana iarabanao any atokantrano Fany miaraba ny katy dia fany miaraba ny atokantrano manaraka izao fandaharana izao. Hitantaratra mihitsy ny fifaliana mahafinaritra miaraka amin'ny tanora ary mino ihany koa izahay fa isika ny atokantrano dia miombon-kevitra aminay. Manasanao ary izahay hitra avy hatrany ao anatin'ny resadresaka mafana resaka manjijina ny vola isika. Ny vola ve no tena maneho ny toetra sa ny vola no manova ny toetra? Resahantsika indray ary aloha ny tovolahy Drasara. Miaraba ny katy dia miaraba antsika rehetra manaraka ny tokantrano. Ny vola ve no manova ny toetra sa ny vola ny tena maneho ny toetra? Raha ny fahatsapako azy aloha dia ny vola maneho ny toetranao. Satria rehefa misy vola ny olona anankiray zany, eo vao hitanao hoe ohatry ny ahoana marina ilay olona. Ohatra andray ohatra zany. Ohatra hoe misy olona anankiray izay tena hoe tia manao asa soa izy. Ka rehefa nanana ilay vola dia ampiasainao amin'izay ilay izy. Ary eo zany vao hita ve iny olona iny tia manamboatra zany, ve iny olona iny mahay mahafohy vola ho an'ny namany, ohatr'izay ilay izy. Zany hoe ny fahitany Drasara zany maneho ny tena toetra ny fisian'ny vola. Maneho ny tena toetra mihitsy ary raha ohatra tiany ray aman-dreny ho fantatra ohatra na toetra ilay zanany dia tolory vola ange ilay zaza dia hitanao eo ilay toetra ilay zanaka hoe ohatrany hoe zaza mpandany lany ve ohatra sa zaza mamahay mikajikajiny eo an-tanany, eo zany hitanao hoe tia zazy tia mandany lany foana. Ozy izy ny aina sa ifaniry le ny teny teo, manahoana ny fahitanareo an'izay loha hevitra izay, miombo-kevitra ve nareo hoe tena maneho ny toetra ny vola sa manova ny toetra? Raha ny amiko manokana manova ny toetra ny vola. Toandray ara ny faneho-kevitra manova ny toetra ny vola satria nahoana. Raha ohatra hoe manana vola ianao pelatananao, araka ny hoe manana ny ampy, mety tarika aminao amin'ny fisehosehoana iny. Mety hoe araka ny teny Drasara hoe anao fanampiana ame fanampiana andreo olona izay tsy manana, fa mety sehosehoanao iny dia lasa miteraka toetra ratsy, mamola vola toetra ratsy ao anatinao anao rehefa manana ny vola iny. Lasa fiebebona no entinao ampiasaina ny vola fa tsy hoe tena hoe faniriana anampy an'ilay olona. Fa ohatra hoe tany aloha tambola tsisy vola ve ohatra mety hoe nipiripirina ilay olona
tsy de tena tia tsy de tena tia sosio ohatr'izay loatra ve ohatra. Tena le vola tena manova toetra satria arakaraka tena nanao an'le vola no seseonao. Raha ohatry ny hoe olona tsy manam-bola mety andeha izy hoe andeha anao sponsorina energie ary atsy andeha anao sponsorina energie fa raha manam-bola ianao mety hoe isehosehonao afahanao mahazo voninahitra hoe fantatry raha ana sy raha anina hoe nanampy ny raha ana amin'ny alalan'le vola lasa entinao fisehosehoana ivelany le vola fa tsy ampiasainao amin'le zavatra tena tokony ho izy. Manova toetra ny resahany ny aina teo Nehemia manao ahoana ny fahitany Nehemia an'izay hoe rehefa nisy ve ny vola dia niova tokoa ny toetra sa rehefa nisy ny vola dia tena hita teo amin'izay hoe io amin'izay ny tena toetran'le olona. Mety ho toetra ratsy io mety ho toetra tsara koa. Miaraba ny katy miaraba ny mpijery amiko aloha maneho ny toetra ny vola nilazako an'izany ianao zany manana ny toetranao kanefa noho ny tsy fanananao vola dia tsy afaka mamoaka izay toetranao izay ianao zany. Fa noho ny efa rehefa manam-bola nefa ianao dia ohatra hoe araka ny ohatra ny jazara teo hoe afaka manome ho an'ny hafa, afaka manampy amin'ny marary. Tsy voatery hoe noho ny fisehosehoana ny anaovanao an'izay fa mety hoe fa fitiavana avy ao anatinao le izy. Etra sara ohatra mbola manana nampana. Raha izay resaka hoe fisehosehoana izay indray ngambany efa toetran'le olona mihitsy ny tia misehoseho ka any vao tonga zany le vola dia tonga dia hitanao hoe tia misehoseho le olona vao manam-bola. Ka izay ny tenanao hoe le vola zany mampiseho ny tena toetran'le olona hoe izao ny toetran'ity olona ity mety tsy ho tsara le izy afa mety ho ratsy satria amianao mahazo vola izy zany ohatra ny hoe amianao vola le zaza le efa niteneniko teo tsy voatery hoe lafiny tsara le izy fa misy lafiny ratsy koa satria le olona zany efa zay mihitsy le toetrany ka any izy manana fahafahana dia hita ho azy le toetrany avy eo hoe ay ve iny olona iny rehefa nanam-bola ay ve iny olona ohatra zany tsy voatery hoe hiova le olona na ohatra zany fa le olona mihitsy nefa ohatr'izay izy ka le vola fotsiny zany ohatra ny hoe juste ohatra ny hoe midéclencher an'le izy fotsiny le vola dia io fa hitanao le toetrany ay ve iny olona iny kay ohatra zany ny tena toetrany rehefa ananany le vola. Mankasitraka nitra sara mety ho hita taratra ve fa niry no hoe ny olona anankiray ohatra taloha mbola tsisy vola teo am-pelantanany dia mety hoe nandeha tamin'ny mety hoe sarika mety hoe nateotia mety hoe niantra mety hoe ndray fo taman'olona izay mety hoe misy tratry ny fahasahiranana ohatra fa rehefa nanam-bola izy lasa niova le izy taty aoriana mety ho hita taratra ve izay raha ny fahitany faniry azy. Eny amiko manokana dia azo lazaina hoe misy ka mety izy an'izay satria ny olona anankiray ohatra amin'ny fiainany teo aloha dia ohatra hoe tsy dia nanam-bola firy izy dia olona mitovitovy aminazy ihany ny fanerasirany dia raisiko ohatra amin'ny ohatra hoe ankizy mandeha mianatra ohatra hoe manana vola betsabetsaka ve ohatra ny ray aman-dreny dia tsy alohanao mifidy fianarana tsaratsara kokoa an'izany raha manana fahafahana manao an'izay izy dia le influence an'le ankizy mitovy aminazy zany hoe samy manam-bola dia tsy azo nitsony zany hoe ohatrohatry ny ahoana zany fiainan'ny ankizy tsy manam-bola dia tsy mipetraka eo amin'ny toeran'ireny ankizy tsy dia manana ireny intsony izy dia mety any ambanimbany an'izy ireo dia miova zany ny toetrany avy eo rehefa hoe tafiakatra ambonimbony ny toerana misy anazy. Ary ianao indray ny aina jerentsika kely somary voaka kely tsika hoe tsy any amin'ilay olona manam-bola mivantana ilay izy fa any amin'ilay manodidina indray mety hanova ny toetry ny manodidina ihany koa ve ohatra raisiko ohatra ny vola eo am-pelantanako hoe lasa nanam-bola mety hanova ny manodidina koa ve izay tsy fantatro lasa hoe havana raha misy patsa ve sy ny sisa ozy ny fitenenana. Tena mety hanova ny toetra ny manodidina anao fa nananao vola satria tena mety miteraka fialonana ho anazy le izy hoe raha ana manam-bola eo ihany koa ianao tsy hoe aminazy irery ihany fa eo ihany koa ianao lasa mampiseho hoe ananako ane le izy ananako ane le vola raisiko ohatra zao ohatra ny hoe
taloha tsy nanana katikatatra mahay miara-monina miretraretra tsy manana katikatatra mahay mandeha bus mitovy miretraretra fa rehefa nananako le vola nananako le katikatatra na mijery fiarahamonina miaraka amiko na hoe hitako any amin'ny vily izy ka hoe sandrariva be lalovako fotsiny dia andalovako fotsiny satria ananako le vola lasa miteraka ao anatiko le hoe izao tomobilako ty fa rehefa mbola tsy teo iny dia hoe ndao hiaraka ilahatra bus zay tena zay mahatonga le zay manova ny toetra ny tsara iavy le vola le fananana le vola pelantanana mihitsy zany no manova ny toetra ny tsiraray amiko le izy tsy hoe logika be fa ianao zany rehefa hoe manambola dia mihevitra ny tenanao hoe ho ambony ianao tsy mitovy amin'ny olona tsy manambola ianao dia lasa mampiteraka toetra ratsy ao anatinao le izy satria lasa mibahana ao anatinao ny izao mibahana ao anatinao ny tsy fahaizana mitsinjo ireo manodidina anao mitsika ve zay hoe tany ohatra ny tehiteny nomena metsika ine miaza faty le izy zany tena hoe zay marina ve hoe tena mampiova marina ve le izy fa tsy hoe efa tao anatinao le izy zay mihitsy ny mantsy tsy tao anatinao ve le hoe tia sehoseho le mpiavinavina fa toizy ny faneho-kevitra satria raha le ohatra ny aina teo le hoe milahatra bus ny any afaka azony ataon'le olona ne ohatra hoe tamin'izy mbola tsy nanana katikatra ohatra dia mody miara milahatra amin'le olona izy noho ny hoe te ody ohatra hoe any anatin'ny filaharana ohatra zao dia mahita namana izy olona ray tanana aminazy mety hoe tsy tiany olo io fa mety hoe itsy alolo itsy dia andeha hiaraka aminazy dia amin'izay mahazo bus alolo zany hoe ny fahitan'ny miazy zany efa tena toetra ny tao le izy fa noho ny fisiny le vola dia iny amin'izay fa nitranga le izy rehefa avy eo tsy afa-nanoatra izy tsinona tamin'tsisy vola fa rehefa nahazo vola izy dia tsisy rara iny an'le olona fa dia voaka le toetra n'le tena maizy azy manao ahoana ny fahitan'ny faniry an'izay miombon-kevitra amin'izay ve faniry sa ve hoe tsy possible akoso zany fa ny olona tsisy an'izany hoe hovaina vola zady tsy hoe tena zay mihitsy ny toetrany fa rehefa nisy le vola dia lasa niova izy rehefa avy eo misy zany fa araka le niteneniko teo le niteneniko hoe influence rehefa tafiakatra ambonimbony ianao dia satrasatra variana amin'iny fanananao vola iny zany ianao dia lasa miova le toetra ohatra hoe nanana toetra mahay mitsitsy teo amin'ny voalohany teo fa rehefa nanam-bola dia tsy maninona fa tsy lany ty na alefako any daholo arany na zarazaraiko na hoaririko fotsiny ty tsy mampaninona na fa za mbola manana PDB dia lasa iny fahazarana iny zany mamboly toetra vaovao hafa indray zany hoe raha ny fahitantsika azy tany atokantrano tany dia samy nanany heviny reto tanora reto amin'izao fotoana izao te antany faraparany andrasara mety misy lafiratsiny ve nefa izay le hoe maneho ny tena toetra ny fisiny vola eo amin'ny fiainan'izay ny vola maneho ny tena toetra tena mety misy lafiratsy mihitsy le izy satria zany lasa miseho amin'izay le mahainao anao zany dia lasa iny mantsy tsy azonao afenina zany hoe ho takotakomana fa miseho azo eny foana iny dia zay le izy lasa misy impact ratsy eo amin'le manodidina anao zany le izy hoe ay tena ohatr'izay le toetrany zany rehefa tena fantatra rehefa tena nanana le vola nanana le fahafana dia miseho amin'ny manodidina anao le izy dia lasa mety simba le fifandraisanao eo amin'ny manodidina anao lasa mety simba ihany koa ny fatokisan'olona anao sy ny aika iny rehefa misy ny hotantanana eo zany dia voaka le tena toetrany zany fa le toetrany fahitan'olona matetika iny zany kay tsy tena toetrany iny fa toetrany ohatrany hoe toetra fenipenina zany na toetra amboarina ina zany azontsika amehezana n'izay faneho-kevitra ndraisinareo zay raha sara manokana no antaniana avy eo mbola ho antaniako tsirairay nareo inona no amehezana n'izay raha ny fandresen-dahatra sara manokana hoe maneho ny tena toetra ny olona ny vola ny azoko lazaina angambany dia rehefa fantatrao hoe zay zany tena toetranao rehefa mahazo an'le vola ianao dia afaka miohatra amin'izay ianao fantatra hoe zao ny defaut dia afaka ioaranao amin'izay ny defaut anao iny zany satria teo aloha ianao zany mety tsy nafantatra an'le toetranao hoe zao ny tena toetrako
fa rehefa naseho an'le vola amin'izay zany le tena toetranao a dia afaka mihoatra amin'izay anao afaka manamboatra amin'izay hoe tsy mety zao zavatra ataoko zao fa alao anamboatra ny toetrako tena manana raha amin'le lafiny ratsy zay fa raha ny ohatra indray sy ndra sara voalohany koa nefa maneho ny tena toetra mitsara le izy hoe malala-tanana fa tsy afananoatra izy io sy nemiaty eo. Misy vokany tsara koa le izy satria ianao zany rehefa mahafantatra hoe ve za ty malala-tanana be rehefa manambola satria indraindray mantsy ny olona sasany mety hoe miteny izy hoe za rehefa manambola dia andeha anampy nefa rehefa azo le vola kay tsy zay le tena toetra lasa niova izy rehefa avy eo fa rehefa anananao zany le vola dia mety mbola ina moa lasa te izara lasa ohatry ny hoe mampitombo an'le fanomezam-pahasoavanao mizara zany izy le toetra tsaranao zany ary lasa mety affecté olona be da be koa le izy hoe ay tena mahafinaritra miaraka amin'iny raha namana iny. Mbola ho anontany ane miara rehefa avy eo fa te hitodika tsy amin'ny faniry aloha inona ny azon'ny faniry amehezana an'ity le resaka hoe ny vola ho faniry teo ny manova ny toetra. Ny olona zany ny toetran'ny olona miova dia tena miova tokoa na hoe tsara dia miova ratsy misy ny ratsy toetra dia miova ho tsara fa arakaraka ny fomba fiainan'ny olona no mampiova anazy an'izay hoe ho tsara sa ho ratsy dia ny riko mba hoe ny tsirairay avy na ohatry ny ahoana ny toe-bola misy ananany dia mba hiova ho amin'izay tsara izay avokoa. Ny aina tsy mifanalavitra eo inona no azo amehezana an'izay faharesen-dahatra nareo mirahavavy izay hoe ny vola ny manova ny toetra. Ny amiko manokana dia hoe azo atao manova ny toetra ny fananana vola miompera-tanana satria mampiteraka toetra ratsy ao anatinao mety hoe fisehosehoanao amin'ilay volanao fa ataovy hoe ananako ty vola ty misy ty vola ty ampiasaiko amin'izay zavatra tokony ho ampiasaiko anazy fa tsy hoe amin'ny resaka fisehosehoana sy hoe zay zavatra tokony tsy atao zany nefa lasa ataonao dia ny fahaizana mitantana ihany koa hoe nisy ohatra moa teo hoe mety hoe manana zavatra kely dia lasa tsy rarahinao fa misy vola tsy tokony atao zany izay satria tsy moramora ny tadiavana an'ilay vola voalohany aloha tsy moramora tadiavana an'ilay vola tokony mitsinjo foana zany ianao hoe ohatry ny ahoana ny tondrako an'ity volako ity mba tonga anazy ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Nehemia isan'ny resy lahatra Nehemia hoe maneho ny tena toetra ny vola inona zany ny azontsika mihezana azy. Tsy miala lavitra amin'ny efitrantsasara teo hoe rehefa fantatrao le izy fantatrao le toetranao rehefa manambola ianao tokony miezaka ianao zany miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra mba anova izay toetranao zay zany tokony tsy manaiky dominer izay toetrantsika zay zany tsika raha amin'ny tena izy. Eny ary ankasitrahanareo efatra menada nafana ny fanehoan-kevitra mihinany koa izahay fa nanana ny fanehoan-kevitra sy ny faharesen-dahatra ao manokana ianao tany an-tokantrano tany sady nisitona lesona ihany koa tamin'ny afatra napetraka izy ireo fa izahay aloha metraka ny kopakopa tanana indray niaraka tamin'ny faniry ny aina ny miaritra sara isika tamin'ny anio mametraka ny mandra-piresaka ao mandra-pitafa indray veloma tompoko.
afaka ho an'ny firenena. Andriamanitro taio ito taninay dia Madagasikara taondrazanay fa eo aminao no hitolomanay ambafaka ho an'ny malagasy tsy misy ankanafaka. Mba ho vahoaka feno fahendrena ho lavitry ny sampy sy ny fitiavan-tena ka omeo fanahy fosy isaina vao atahorany sy anandratany ny anaranao. Andriamanitro taio ireo manam-pahefana ho ampijoroy ho mpanompo taon-dalàna ka tsy katsaka afa-tsy ny fahombiazana hampandroso marina ito tanin-drazana. Mba ho mpitondra feno fahendrena ho lavitry ny sampy sy ny fitiavan-tena ka omeo fanahy fosy isaina vao atahorany sy anandratany ny anaranao. Andriamanitro taio ireo mpitondra fivavahana ho mendrika ho masina ho ohatra arahana kitarika ny ondry hibanjina ny lanitra hifantoka ampandroso ny tenin'Andriamanitra. Mba ho mpiandry feno fahendrena ho lavitry ny sampy sy ny fitiavan-tena ka omeo fanahy fosy isaina vao atahorany sy anandratany ny anaranao. Izany no tonombavaka tianay asandratra mety iza malivavaka ny nosinay ho sambatra tsy kiroso fa handroso mba ho tany vaovao ho nosy mendrika isandratan'ilay vonina hitrao. Amen. Misaotranao zahay rirayo no ity fotona mamity fa no ny fahasoavanao no mahatoy izao anay rayo toy ny vavaka asandratra mataio rayo ny tanina. Misaotranao zahay rirayo no ity fotona mamity fa no ny fahasoavanao no mahatoy izao anay rayo toy ny vavaka asandratra mataio rayo ny tanina. Ilay fijavana hameno ny fona hahaizanay mifankaty ilay fanafina banana jamba hanoro lalanana ny fahendrena mino ny fahitsina mino dia zava-soa avy amina. Ny fahendrena mino ny fihoetrana mino dia fanomezanao toko rayo ny vavaka asandratrahy mataio ireo mpitondranay ka hanatahotra anao handeha ampamarinana rayo dia ho sambatra ny tanina fa satria ianao dia tsy manda dia ho sambatra ny tanina fa satria ianao dia tsy manda. Amin'izao fetim-pirenena izao dia ny ankiziny anisan'ny tena faly a tsy adinontsika ry zareo andeha omentsika ny anjara indray ary. Mila mifanampy
tantara no soratan'ny hanitra ny riana rivony andrenesanao an'ny fanja zoanitra ary inary. Mba falifaly indray ndry androandro Sonia fa misy inona sady Zandray besa manino mba manao fihetsika falifaly ve sa de mezanao fotsiny fa inona zao io ataondry ioko fanandramana manao fanandramana ary besa ary mino fa tena mety mihitsy ty fanandramana ataoko ty ka tsy mila fanampiny zany fanandramana ataondry izany za koa anie mba tsy mianatra androany tsy haiko aloha zay rehefa avy eo fa hatramin'izao aloha tena tsy mila fanampiny besa mavita tena zany eny ariko de mazotoa ary vita ihany ny trano kely namboariko ry besa ay tsara kosa izany hitanao zany tena mahaindry mahay oasa ay vendry manataleta be ohatr'izao mpanao trano malaza ny zandriko hitanao fa mahay be sady tsy mila fanampiana fa mahaleo tena fa aiza zao io trano vitandrio no apetraka indry efa voalamany asiko azy ry zoky aiza matahotra fa manino ndry ary to maratra be ny tanana andao angy anao any amin'ny dokotera sao de mbola taraiko dada sineny voatonga andao angy ana zay voatsapitsara izy zay mahazo mody amin'izay nareo menada tia ny taratasy ividiananareo fanafody eny tompo de raha sanatrika mbola misy mararany amin'ny tenanao andro Sonia de makanisa ty amiko eny tompoko sotra betsaka tompoko andehody aloha zay menada de atirina eo ny volanao dokotera angamba koa efa tonga ao an-trano zay dada sineny tandremy tsara misisa ry Sonia ratsy be mihitsy zany menjera aveny ambony azo zany eny tompoko ka saika metraka an'le trano kely namboariko iny de navesatra de nenjera zay ary le efa niteneniko tamindry nanontaniako ange izy dokotera de milaza hoe tsy mila fanampiany de tsy hitako zay natao fona besa fa tsy anao ohatran'intsony ay ve tsy misy olona mavita tena rery zany fa tsy maintsy mila mpanampy izy misaotra betsaka zoko tamin'ny fanampinao nitondrata ty amin'ny dokotera eny zandro koa sao rery izy menada eny tompoko eo amin'ny fiainana de ilaina indrindra ny fanampiany hafa angatao ny fanampiana avy amineny dada zoky raha ilaina re zany fa mahasoa zay fa mahazo mody amin'izay nareo fa sao ariva misaotra betsaka dokotera
na dia efa vita ary ny anjarany tanora na azo ny anjarany ihany koa ny ankizy aza mbola miala hiditra amin'ny tontolo fanabeazana indray arysika miaraka amin'ny ny ventso. isaorantsika andriamanitra fa tonga soa eto amin'ity 10 minitra ny fanabeazana ity isika amin'izao folakandro izao. Loha hevitra goavana no odinintsika amin'izany a dia ny hoe manabe ny ankizy amin'ny soatoavina kristianina. Saro-piaro loatra isika malagasy raha izay no resana ny amin'izany atao hoe soatoavina malagasy izany. Nahoana moa isika no tsy ho saro-piaro amin'ny soatoavina kristianina? Dia tarihiko ny saintsika amin'ity lohahevitra anankiray ity manao hoe ny mahazava-dehibe ny fahaiza-miaina. Inona no famaritana ny atao hoe fahaiza-miaina? Ny fahaiza-miaina dia fankatoavana na fanarahana ny fitsipika apetraka ny fiarahamonina ho entina miaina. Tsapa ary hita miariary ankehitriny fa mitotongana ny fanajana ny hasina maha-olona. Hita taratra izany eny amin'ny fianakaviana, eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny sekoly, eny hatrany am-piangonana mihitsy aza. Fa mila fanarenana maika izany. Mila fanarenana matotra ary tsy aiza no toerana ahafahantsika manarina ireo zanantsika amin'izany klema izany. Fa ao an-tokantrano no sekoly voalohany, ao an-tokantrano no sehatra voalohany hanabeazantsika ny fanajana izany atao hoe soatoavina izany. Aoka hampianarina fahaiza-miaina, aoka hampianarina fahalalam-pomba ny zaza dieny mbola kely izy. Nahoana moa raha isika renim-pianakaviana no mamolavola sahady dieny hatrany ambonga? Tsy ampy anefa ny mampianatra izany fotsiny, fa tena ilaina ihany koa ny manazava amin'izy ireo ny mahazava-dehibe ny ilana izany fanajana ny soatoavina izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny vokatr'izany dia mandamina ny ao an-tokantrano voalohany indrindra, mandamina ny fiarahamonina, mandamina ny amin'ny sehatra ny orinasa. Ilaina ny fahaiza-miaina eo amin'ny fiainana andavanandro. Mahatsikaritra isika fa ny zaza mahay miaina dia mahate-honina ary mahate-hotia. Aoka hampitaina amin'ireo ankizy, amin'ireo zanantsika ny lalàna volamena ny fifandraisana nampianarin'ilay mpanabe tsara indrindra teo an-tendrombohitra. Izany dia voasoratra ao amin'ny Mateo 7:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ko amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Tiantsika ve ny hanana zanaka manaja izany soatoavina kristianina izany? Andeha isika ray aman-dreny no handala sy hanaja izany voalohany. Ny faniriako amin'ity androany ity dia isika ray aman-dreny eny no oloha laharana amin'ny fanajana izany atao hoe fahaiza-miaina izany. Manahoana manana hafatra kely ao anareo anio. Ny falia mandrakariva ao amin'ny tompo. Na idada, na ineny, na izoky, na zandry, dia mila faly foana isika. Na tsisy laoka, na tsisy vary, na tsisy rano, na tsisy goûté, na tsisy biscuit, dia falifaly foana isika. Milome.
gasikara tanindrazako fa aizy ilay fanantenana tao ampony reo razana moatsy anao vare reo vato sosiny andrameno falipony namina okosaoa peno mosarena Faiza relice Suzuki Faiza nuna vitani suluki Musila satana va nuna nirakavaza Izay nandravani arena sesena Naleveritsika la kalambo ula Tuzay very fiavanana Fizany reno soto avina Napiakin Europeanino Fasizany ankehitriny Volano mipaky ny olona Mitaraina reny mpiaramonina fa be ny vonolona Ka iza ny azo iamsapazana Vavo mafireny tanindrazana Banao politika va Fitora fanjakana va Fitandro filaminana Trotroa bavakizy reny reray olo Trotroa bavakizy avity zany tolona Faulana maharita Fahari aminandramanita Fatitane fatena titroan Misy tanindrazana Tany sosi mafinaritra Volamena vokony lalana Isika sisandrasana Jesosy Kristi reno lalana Fiainana sy famarinana Jesosy reno lalana sy famarinana Jesosy reno lalana sy famarinana Ao anatin'izany rehetra izany dia andeha tsy ho ataontsika tsirambina indray koa ara ny fahasalamany Iaraka amin'ny dokotera Sarindra indray isika hijery ny fahasalaman'ireo menaky ny antsika fahasalamana momba ny ankizy anie izany Andeha ho arahantsika indray ary izay Miarabantsika indray ny tenako I Dr Sarindra Rasoanay vao mpitsabo zaza no manoloana antsika indray amin'ity androany ity. Anohy ny tapany fahatelo amin'ilay roa hevitra izay efa nodiniantsika teto isika dia ny harivoandro voalohany. Hiditra amin'ny tapany fahatelo isika dia manomboka eo amin'ny
embolana no mihoatra hatramin'ny roataona. Rehefa tonga eo amin'io sokajy taona io ny zazakely anankiray dia misy otrikaina izay tsy maintsy ilainy hitombony. Tsy ampy intsony nefany ny nondreny azony izany otrikaina ilaina izany. Mitomby ihany koa izany filana otrikaina izany mandritra ny sokajy taona io tsy inona moa ireo otrikaina ireo fa ny fer, ny acide gras essentiel, ny zinc ary ny vitamine D. Noho izany indrindra no ilan'izy ireo sakafo fanampiny hanampiana ilay nondreny izay efa nohazavaintsika teto tamin'ny heriny. Hijery manokana momba ny fer isika. Ity fer ity dia ilaina indrindra amin'ny fitomboana ara-tsaina. Ilaina ihany koa izy io amin'ny fitomboana ara-batana. Ary miantoka anisan'ny miasa mafy entina handavirariana ny hery fiarovan'ny olona anankiray. Ny sakafo mety ahitantsika an'izany fer izany tsy voatery any amin'ny biby any. Mazava ho azy aloha fa any amin'ny nofom-biby toy ny hena ny tena mety ahitana betsaka azy io, fa na ny zava-maniry ihany koa ary dia mety ahitantsika izany fer izany. Toy ny voamaina ahitana an'izany, ny anana zava-maitso ahitantsika izany, ny beteravy, legioma toy ny beteravy, ny champignon, ny olatra dia ahitantsika sakafo be fer daholo ary mihoatra lavitra no ny hita any amin'ny nofom-biby ary. Mba ho tena tafiditra anaty vatana nefa ireo fer avy amin'ny zava-maniry ireo dia ilaina ny mihinana azy betsaka miaraka amin'ny sakafo betsaka vitamine C. Tsy izoviana amintsika moa hoe inona avy ny sakafo be vitamine C. Ny voasary, ny goavy, ny voankazo isan-karazany, ny kiwi araka ny hitantsika amin'ny sary eto dia anisany betsaka izany vitamine C izany. Tsara ampiarahana foana izany izy roa ireo mba ho tena vitan'ny tsinay no maka izany fer avy amin'ny zava-maniry izany. Otrikaina faharoa ilain'ny zaza rehefa hitombo izy, rehefa manomboka mitombo izy dia ny zinc. Toy ilay fer teo ihany dia miasa mafy izy ity amin'ny fandavirariana ny fitomboana ara-tsaina, amin'ny fandavirariana ny fitomboana ara-batana ary indrindra miasa hanamafy ny hery fiarovan'ny olombelona anankiray. Ahitantsika izany zinc izany ny nondreny aloha mazava ho azy, na ny ronono voatokana ho an'ny zaza dia efa misy izany zinc izany. Fa misy ihany koa ireo zava-maniry toy ny zavoka, toy ny céleri, toy ny voatabia, toy ny voamaina, fa ny hazan-dranomasina ihany koa dia ahitantsika ireny zinc ireny. Otrikaina fahatelo dia ny acide gras essentiel. Io ilay manome an'ilay oméga 3 efa niresahantsika ihany io tany amin'ny fahasalaman'ny reny. Fa ity acide gras essentiel ity dia antoka lehibe ho amin'ny fitombon'ny ati-doha. Mandavirary tsara ny fiforonana izany sela ao amin'ny ati-doha izany sy ny fifandraisan'ireo retsim-pandray rehetra mampifandray ny sela ao amin'ny ati-doha izany acide gras essentiel izany. Noho izany ilaina amin'ny fitomboana ara-tsaina izany izy. Ilaina ihany koa handavirary ny fahitan'ny maso izy ity ary ilaina amin'ny fitomboana ara-batana ary manamafy ny hery fiarovana ihany koa izany acide gras essentiel izany.
ny sakafo mety ahitantsika azy ireo a dia ny menaka azo avy amin'ny zava-maniry ny be dia be indrindra. Tsindriana manokana ny huile de colza, ny huile d'olive ary ny huile de grain de lin. Efa betsaka eto amintsika daholo izany rehetra izany. Dia azontsika atao ny manjifa azy ireny. Ho anareo reny mananjanaka kely, asivy menaka ny sakafon'ny zanantsika. Eo ihany koa ny hazan-drano mety hazan-dranomasina io na hazan-dranomamy dia misy ireny acide gras essentiel ireny ihany koa. Ka afaka omena an'ireny koa izany ny zanantsika raha tiantsika ny ananan'izy ireo saina matsilo sy mitombo araka ny tokony ho izy. Ny otrikaina fahaefatra izay tsy ambanin-javatra fa tena zava-dehibe dia ny vitamine D. Ankoatran'ny ilana azy amin'ny fanamafisan'ny hery fiarovana dia izy ity no tena ilaina indrindra amin'ny fitombon'ny vatan'ny zaza anankiray satria any amin'ny taolana mihitsy no hiasana izy ity. Amin'ny alalan'ny fandrindran'ny asan'ny calcium sy ny phosphore any amin'ny vatana no hidiran'ny bebe koa amin'izay fitombona ny taolana izay. Ny mety ahitantsika azy dia any amin'ny atody mety ho hitantsika amin'ireo vokatra avy amin'ny ronono isan-karazany amin'ny hazan-drano misy voamaina ihany koa mety ahitantsika azy ireny ary misy karazana nofom-biby mety ahitana azy ihany koa. Mazava ho azy ankoatran'ireo sakafo ireo dia ny nonon-dreny dia anisan'ny mitondra betsaka izany vitamine D izany. Inona moa no zava-dehibe an'ireo otrikaina anankiefatra ny tany saina ireo? Mazava ho azy raha tsy ampy an'ireo otrikaina ireo isika dia zaza mety hanana fahatarana ara-tsaina ny zaza anankiray. Izy fahatarana ny fivelaran'ny sainy sy ny fahaiza-manaony. Mety ho zaza marefo ihany koa ka mora handairan'ny aretina isan-karazany ilay zaza raha tsy ampy ireo singa ireo. Ary ho zaza mety ho kely lanja, zaza ho fohy, tsy tombo araka ny tokony ho izy ny fitombony ara-batana. Ary mety rehefa maratra ireny zaza ireny dia ela fery vao sitrana ireny zaza ireny. Ary songanina manokana moa ny vitamine D izay niresahantsika teo dia mety hanalemy ny taolana ny tsy fahampiana vitamine D ka tonga ilay antsoina hoe rachitisme. Ireny zaza bingo na ikisa hozy isika ireny mora tapaka ihany koa ireny zaza ireny. Izany no fitrangan'ny tsy fahampiana an'ireto otrikaina ireto. Ka torohevitra ary nomenantsika. Efa nitany sainantsika teo ny sakafo mety ahazoana tsara an'ireny otrikaina ilaina ireny fa torohevitra vitsivitsy no ampitaitsika androany. Ho an'ny zaza amin'ny taonan'ny fampidirana sakafo dia ireto ny torohevitra omena. Izany hoe manomboka eo amin'ny faha-enimbolana hatrany amin'ny faha-eritaona ho any ny resahany eto. Manomboka eo amin'ny faha-enimbolana mazava ho azy dia araka ny resahantsika teo fa omena sakafo fanampiny iny zazakely anankiray feno ny otrikaina ilainy. Afaka hatomboka anefa izany manomboka any amin'ny faha-efa-bolana. Ilay faha-efa-bolana resahany eto, tsy hoe voafeno efa-bolana izy dia efa omena, fa rehefa tapitra mihitsy iny faha-efa-bolana iny, izany hoe manitsaka ny faha-dimy volana, izay vao mampiditra sakafo tsikelikely ho an'ny menaky ny hedsika isika hatramin'ny faha-enim-bolana. Tsy tokony ho taraiky ny faha-enim-bolana ihany koa ny fampidirana izany sakafo izany mba tsy tonga izany tsy fahampiana otrikaina izany. Faharoa, tohizana hatrany
ny fampinonona hatramin'ny faharoataona ho an'ireny zany na dia ampiditra ireo sakafo ireo ara zany tsika dia tohizana foana ny fampinonona. Fahatelo raha tsy mampinono isika dia aoka re ronono ho an-jaza voatokana ho an'ny zaza no omena ary farafahakeliny omena 500 mililitatra isan'andro amin'izany ronono izany ny zanatsika. Mila ilaina soroana ihany koa ny alergia sy ny tsy fahazakana gluten amin'ny alalany ihany fampidirana izany sakafo izany dia ny meloa anatin'ny 2 volana ka hatramin'ny 7 volana eo. Taloha mantsy ny mahazatra dia ny hoe ny atody ohatra manome alergia dia miandry any amin'ny faharoataona izay vao omena atody ny zaza anankiray. Raha tiantsika nefa nisoroka izany alergia amin'ny atody izany ohatra dia ampidirina dia ny meloa izany hoe vao mampiditra sakafo isika dia efa manomboka mampiditra ireny sakafo mety manome alergia na mety sarotra ny mahazaka azy ireny toy ny gluten. Tsindriana ihany koa ny fanamafisana hoe mitandro ny ray aman-dreny mba ho sakafo ampy fer ho ampy ilay oméga 3 na ilay acide gras essentiel sy ireo otrikaina ilaina no omena ny zanatsika rehefa manome sakafo isika. Ary indrindra mandritra ity vanim-potoana ity dia mila miezaka isika reny mampianatra tsiro-tsakafo sy endrin-tsakafo isan-karazany ho an'ny zanakitsika. Io dia zava-dehibe satria matetika loatra ny ray aman-dreny no mitaraina aminay mpitsabo hoe mifidifidy sakafo loatra ny zanany. Ny antony dia tsy ampy ireo karazan-tsakafo naseho ilay zaza sy nampianarina ilay zaza nandritra ny vanim-potoana fampidirana sakafo. Ary farany dia aoka reo omena vahana ny sakafo ara-pahasalamana. Izay sakafo be legioma, betsaka voankazo izany no sakafo ara-pahasalamana, sakafo maro loko sakafo miovaova. Izay ho an'ny taonany fampidirana sakafo. Ho an'ireo zazabodo izany hoe any amin'ny faharoataona no any dia eo amin'ny herintaona ka hatramin'ny faharoataona na ny mihoatra kely dia tohizana omena ronono ihany ny zanatsika. Na dia efa nampisaraka ronono raha ohatra isika dia tsara raha mbola omena ronono voatokana ho an'ny zaza ireo menaky ny haitsika hatramin'ny 7 taona ny any ho any. Ilaina ihany koa ny mampivelatra ny fahazarana tsara ara-pahasalamana araka ny resantsika sy ambetiny-dresaka foana nandritra ity famelabelarana ity moa dia ny ametrahana sady fahazarana ara-pahasalamana dia mbola fahazaza ny tanjon'ity hoe hariva andro voalohany ity. Sakafo tsy be sira zany sakafo tsy be siramamy ary sakafo tsy be tavy tsy mahasoa. Ny resakitsika ny acide gras essentiel reny no tavy mahasoa ny vatana fa tsy ny tavy tsy mahasoa avy amin'ny ovim-biby sy ny sakafo matavy loatra. Tokony ezahana ihany koa ny manome sakafo betsaka legioma sy voankazo. Izy ity koa dia olana matetika atrehan'ny ray aman-dreny hoe tsy tia legioma, tsy tia voankazo ny zanany. Ny antony dia efa niresantsika teo aloha ihany hoe tsy fanazarana an'ilay zaza dia ny mbola vao napiditra sakafo ho amin'izany tsiro-tsakafo sy endrika sakafo isan-karazany izany no matetika mahatonga izany tsy fitiavana legioma sy voankazo izany. Ka zaro omena legioma, zaro omena voankazo dia ny mbola fahakeliny ny zanatsika. Mila tandrona ihany koa amin'ny sokajy-taona io ny mba tsy ho betsaka loatra ny protéine anaty sakafo. Eo mantsiny no miteraka ilay hatavezana be loatra na ny obésité amin'ny zazakely raha be loatra ny protéine anaty sakafony. Ilaina ihany koa ny mitandro ny tsy fahampiana fer, vitamine D, iode,
verimberina foana izy ity na ho an'ny vehivavy bevoka na ho an'ny vehivavy mampinono na ho an'ny zaza voomena sakafo na ho an'ny zaza efa misakafo dia mila tandrona ny tsy fahampian'izy ireo amin'ny alalan'inona izay fanovaovana matetika ny sakafo ary sakafo betsaka legioma sy voankazo. Farany dieny mbola kely ny zanatsika dia ampirisiho no fampiasam-batana tsy hoe tsy indraindray ihany fa atao mitohy izy ity antoky ny fisorohana ilay aretin'ny lalan-drà sy fo izy ity misoroka ihany koa ny diabeta. Tsy miandro hoe fa any amin'ny adolatsento na rehefa mianatra izy izay vao ampianarina no fanatanjahantena sy fampiasam-batana fa tsy mbola zazabodo dia aoka ho zarintsika anana izany fahazarana izany. Izay indray ny torohevitra omenantsika amin'ity androany ity. Amin'ny tapany farantsika dia andalina kokoa misimisy bebe kokoa ny mahakasika ny hoe sakafo fanampiny ho an'ny zazakely. Koa manantenanao indray hiaino anay eto amin'ny fotoanantsika manaraka. Dia mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Sing, he paid the price and Jesus bore it all. I've heard them sing, I'm coming home, and heed the master's call. I've heard them sing the modern songs and songs of long ago. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. No sweeter song, sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. It was the song my mother sang in sweet and humble voice. Like music from the world above, it made my soul rejoice. Its soothing words and melodies like the rippling waters flow. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. Amazing grace, so sweet the sound, oh how sweet is the sound. Sweeter song in this life could be found. Heard about the Savior's blood, washed as white as snow. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. But amazing grace, so sweet the sound is the sweetest song I know. The sweetest, most wonderful song I know. Madagasikara sua natulutanahari anay nusimbuangi manireri fanahasuni razanay esarubidi tsarano
mandana tiatakalo feno ny vokato mangina erini mivavaka hoe andria manitro tondrai andony lanitra vutusi nitsiromekane i Madagasikara ny firenena malagasy antsony nosiana ande malaky mitsangana alaoery mandroso zay mahaolonanaore atolory asorony aza mandevina talenta falondroty firenene andria manitro tondrai andony lanitra vutusi nitsirony tane i Madagasikara andria manitra ambony venony fitahiana niponina rehetra eto ary zay asa maso ireo nantsoinao itondra mba tsy dio batario ho sambatra tokony nosy raha ianao no azy andria manitro tondrai andony lanitra vutusi nitsirony tane i Madagasikara amaraparana sahady an'izao fotoana izao isika nafinaritra ny fiarahana kanefa izao a mbola tsy tapitra mbola andray vatsy isika nefa mialohan'izany a dia andeha hianoka indray isika ao anatin'indray antsakira niarahana tamin'ireo mpitendry zava-maneno a sy ireo koraliny mpiasan'ny federasiona Madagasikara foany a izay narahantsika omaly hariva averintsika indray izy ireny a dia hiaraka amin'izay zany sika zao a dia avy eo a dia andray ny vatsy a izay hoentin'ny pasteur Andriaparatiana Fanery dia mirary soatra any ary Isaoran'Andriamanitra isika afaka natanteraka ininira-pirenentsika iny. Isaorana ihany koa ireo mpitendry zava-maneno niaraka tamintsika tamin'izany ary izy ireo mihitsy
no hanokatra itya fiarahantsika amin'ny derin'andriamanitra ty androany asitsika fotoana manokana ho an'ny tanindrazantsika de ty tanindrazana malala tsika ity ity tanindrazana zay nametran'andriamanitra atsika ity ary ity tanindrazana zay hijanantsika an' jesosy ho avitra elo am'y ramolanitra ity ny orkestra ny mpitendry zava-maneno ny orkestram zany ireny hitatsika ireny ary zareo koa no hitendry ny hira izay hanasongadina ty tanindrazantsika ity ka mialohan'zany dia andeha indraytsika andray ny tenin'andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny salamo fa fito amby mpolo ka ny andininy fahadimy sy ny fahaenina ovakitsika amin'ny anaran' jesosy hideranao ny firenen'andriamanitra eny hideranao ny firenena rehetra ny tany efa nahavokatra mitay antsika andriamanitra de andriamantsika ry havana izany ny tonkirana ataon'ny mpanao salamo midera an'andriamanitra ny firenena rehetra satria nahavokatra ny tany ary mitay ilay andriamanitsika iritsika mba ho izany tokoa no atsika malagasy ho an'ty madagasikara tsika mitay ity madagasikara ity ilay andriamanitsika andeha ary asaitsika ireo mpitendry zava-maneno ao amin'ny orkestram ka hanao ira telo avetrany ho an'ty tanindrazantsika tya izy ireo ary rehefa avy eo dia ny pasteur Ratsimbazafi lalany aina no hivavaka ho an'ny tanindrazantsika ary rehefa vita zany de ireo korala ao amin'ny birao foy be FMC ireo mpiasa birao ao amin'ny FMC ao anatin'ny korala no hihira hidera ao atsika ho an'andriamanitra mahazo vafinaritana ry tompoka ary aoka iray fosaina hiderin'andriamanitra miaraka amin'izy ireo isika daoary
isaorantsika andriamanitra no ny atantarantsika izao takariva izao koa miaraba antsika rehetra mpanaraka izao fandaharana izao ary mirary raha mirary ny fiadanan'andriamanitra ho an'ny isatokantrano ary ny fanambinana ane hitoetra betsaka ao anatintsika tsiraray avy koa anokana fotoana foy isika ivavahana ho an'ny tanindrazana amin'ity takariva ity manasanao anondrika ny lohanao hiaraka ivavaka isika rahanay masina tsara indrindra ny an-danitro isaoranay ny famondrampo sy fitahiana hatafinao anay mahatratra manokana izao tono taona izao izahay dia ny fankalazana ny fetim-pirenenay izany tompo tianay ny mivavaka ho an'ity tanindrazana mahalalana ity mivavaka ho an'ireo mpiray tanindrazana rehetra aoka ny fiadananao ny fanahinao hitoetra betsaka amin'ity tanindrazana ity mahatsiaro-bavaka manokana ireo mpitondra anay izahay tsiraray avy aoka omenao tsilotsaina mandrakariva izy ireny tompo ahita izay adanany ity tanindrazana mahalalana ity koa izao tanindrazana izao fetim-pirenena izay lalovana izao dia ho fotoana ihany koa atokisanay anao ary ahatonganay anana anao ho andriamanitray tonononay angatahnay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany amen Tanau ni fiaina
manitra toko miandrosy tsy zay ainako Sianao anamara lai fiaina maovao hoan'ireo anaty azina zay tsy mbola nandre ilay fanantenana lehibe isianao natsoniray ifampitantana ho teniray avy ifandrantanamna teo tratratsika ilay tanjona raha Jehova no mombatsika izay voafidiny azo antoka ny fiarovany andresy izay rehetra eo ambany elany ka handraisatroboliana hitra isianao natsoniray ifampitantana ho teniray avy ifandrantanana teo tratratsika ilay tanjona mahay ny zavatra rehetry zaho sianao ao aminy fitiavana zay mampahery sy mitantana isianao miaraka amin'ny fanay masina isianao natsoniray ifampitantana ho teniray avy ifandrantanana teo tratratsika ilay tanjona isianao natsoniray ifampitantana ho teniray avy ifandrantanana teo tratratsika ilay tanjona teo tratratsika ilay tanjona
fiorina ny fitiananay ry jesosy zay tsy misorona anjaka sady ray na mivily kamania teisa radalana lay amonjy be fitia no hotena banalalana Azantokatoko raizao tontolo izao vemo tsy azo anakinako eo anilanao Jeso eo anilanao Jeso azo antokatoko raizao tontolo izao vemo tsy azo anakinako vola siarename tsy azo ianteherana zay azonao miavosane olevona tsy hitare vola siarename tsy azo ianteherana zay azonao miavosane olevona tsy hitare andeha metraka ny fo aminy zay tsy mety ro izay atolotry Jeso fiainana mandrakiza andeha metraka ny fo aminy zay tsy mety ro izay atolotry Jeso fiainana mandrakiza ewanilanao Jeso azo antokatoko raizao tontolo izao vemo tsy azo anakinako eo anilanao Jeso ewanilanao Jeso azo antokatoko raizao tontolo izao vemo tsy azo anakinako vola siarename tsy azo ianteherana zay azonao miavosane olevona tsy hitare vola siarename tsy azo ianteherana zay azonao miavosane olevona tsy hitare andeha metraka ny fo aminy zay tsy mety ro izay atolotry Jeso fiainana mandrakiza andeha metraka ny fo aminy zay tsy mety ro izay atolotry Jeso fiainana mandrakiza
isorantsika andriamanitra ry havana malala nanome antsika anty sabata ity zay nafahantsika nitsatra ary nafahantsika nkoa ny ankohaka teo amin'andriamanitra nafahantsika nkoa niaraka ny faly tamin'ny lanitra manontolo tamin'ny zao sabata izao efa eo akatoky ny feti-pirenena isika dia manolotra ny fiarabana sy ny firarentsoa atsika rehetra tratry ny asaramanitra amin'izao fa 12 taona ny verenan'ny fahaleovatena ny teto amin'ity firenetsika izao ary mirary ny fitahin'ny tompo ho amintsika malagasy rehetra mirary ny fitahin'andriamanitra nkoa ho an'ity tandrazantsika ity manana afatra omenantsika andriamanitra sady amaranantsika sabata no sady hiatrehantsika nkoa ny fankalazana ny feti-pirenetsika andehantsika hivavaka mialohan'ny andraisantsika ny ten'andriamanitra raina izay ny an-danitro misaotra noho ny sabata izay nomena ho anay ary ankehitriny dia mbola manana afatra omena anay tokoa ianao amin'ny alalan'ny teninao indrindra hiatrianay ny fankalazana ny feti-pirenena malagasy izay nahatratra ny 12 taona ny verenan'ny fahaleovatena manana afatra ho an'ny malagasy rehetra ianao ary manana afatra inko sy fikasana ho an'ity firenena malagasy ity omeo teny izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao antsika anomboka ny ten'andriamanitra zay mampafantatra antsika hoe aiza moa no tena tanindrazantsika ary aiza no tena firenetsika ary inona moa ny toerana misy antsika eto amin'ity tany izao tolo zao zay misy antsika ity eto amin'ity firenena malagasy ty ihany koa dia andao maky ny ten'andriamanitra antsika ao amin'ny Hebreo 1:17 Hebreo 1:17 zay ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny araba azy dia nanaiky favahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy ry havana malahy ny ten'andriamanitra eto dia mampafantatra atsika favahiny sy mpivahiny eto amin'ity tany ty ane isika tsy eto amin'ity tany ty zany tena fonenantsika mandrakizay tsy eto amin'ity tany ty no tena tanindrazantsika favahiny sy mpivahiny isika ho zizy ny ten'andriamanitra dia mipetraka fantaniana hoe aiza zany tena tanindrazantsika aiza ny tena fonenantsika ndao maky ny ten'andriamanitsika amin'ny Filipiana 7:20 Filipiana 7:20 ndao vakitsika ny voalazan'ny ten'andriamanitra zao ny voalaza vakina amin'ny anaran'i Jesosy sy ny teny fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo ny ten'andriamanitra eto dia mazava fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary eto amin'ity tany ity dia vahiny sy mpivahiny isika eto amin'ity tany ity ry havana malala izany no ten'andriamanitra zay omenantsika tsirairy hafa raha nkalaza ny 12 taona ny verenan'ny fahaleovatena isika eto amin'ity tanindrazantsika Madagasikara ity dia milaza ny ten'andriamanitra fa any an-danitra ny fanjakantsika any an-danitra ny tena fonenantsika fa vahiny sy mpivahiny ihany sika eto amin'ity tany ity koa raha vahiny sy mpivahiny tsika eto amin'ity tany ity eto Madagasikara zany zao no misy atsika inona no andraikitsika eto amin'ity tany ity inona no adiditsika eto amin'ity zao tolo zao ity ary mba hialana amin'ny fiheveran-diso zay mihevitra manao hoe vahiny sy mpivahiny inona moa zany no atao eto amin'ity tany ity dia tsy misy zavatra azo atao zany eto amin'ity zao tolo zao ity satria vahiny sy mpivahiny antsika zay hoe ny tena fikasan'andriamanitra
ahoana volazany ten'andriamanitra ao amin'ny Jona toko fa 7:5 Jona toko fa 7:5 ndao mba vakitsika kely any ten'andriamanitra ary Jesosy le volazana ny Filipiana toko fa 3:20 hoe avy any an-danitra no iandrasantsika mpamonjy de Jesosy Kristy rehefa tonga tety ambony tany Jesosy zay voalaza fa tsy eto am'izao tontolo zao ny fanjakako Jesosy tsy eto am'izao tontolo zao fa tonga teto izy dikan'izay vahiny tsy mpivahiny koa izy teto am'ty zao tontolo zao ity inona mba nataony Jesosy Jona toko fa 7:5 de zao no teny Jesosy raha am'izao tontolo zao aho dia fahazavany zao tontolo zao le havana malala tonga teto am'ty zao tontolo zao ty Jesosy de hoy Jesosy hoe raha eto am'izao tontolo zao aho izy raha am'izao tontolo zao aho dia fahazavany zao tontolo zao de izany mahatonga Jesosy miteny antyteny teo amin'ny Matio toko fa 5:5 tapany voalohany de hoy Jesosy manao hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao aike zay zany ny tena adiditsika eto am'ty tany ity zay Jesosy nanome ohatrany am'izany rehefa tonga tety ambony tany Jesosy dia fahazavana ho an'izao tontolo zao Jesosy de miteny amitsika ihany koa izy satria vahiny sy mpivahiny ihany koa tsika eto am'izao tontolo zao ary any an-danitra ny fanjakatsika zay toerana zay efa namboariny Jesosy ka raha mbola eto am'izao tontolo zao tsika de miteny amitsika koa Jesosy manao hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao natao fahazavana isika eto am'ty tany ity natao hitondra fahazavana eto am'ty tany ity isika natao hiaina amin'ny fahazavana eto am'ty zao tontolo zao tsitsika ahoana moa ny isehony zany hoe fahazavana izany ahoana no endrika isehony zany hoe fahazavana izany eto am'izao tontolo zao toko sandrina anankiray no andeha vakitsika Jona voalohany toko faharoa de mazava be ny voalazany ten'andriamanitra Jona voalohany toko faharoa dia vakitsika ny 10:10 Jona voalohany toko faharoa ny 10:10 zao ny voalazany ten'andriamanitra izay tia ny rahalany no mitoetra eo amin'ny mazava ka tsy misy fahatafotohinana ao aminy 10:11 de milaza izy zay mampitandrina atsika ihany de ozy izy fa izay mankahala ny rahalany dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy malala zay alehany satria ny maizina no efa najamba ny masony ry havana malala raha miteny Jesosy manao hoe raha am'izao tontolo zao aho dia fahazavana de miteny aminao koa izy ianao zay mbola eto am'izao tontolo zao ianao zay mbola miaina eto am'izao tontolo zao zay manantena no any am'ilay lanitra satria any ny fanjakanao fa vahiny sy mpivahiny anao eto am'izao tontolo zao de miteny aminao koa Jesosy manao hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao ahoana le hoe fahazavana ahoana le fahazavana ahoana fomba isehony le hoe fahazavana Jona voalohany toko faharoa ny 10:10 nivakitsika teo mazava ny teny izay ty ny rahalany no mitoetra ao amin'ny mazava fitiavana tompoko fitiavana fifankatiavana izany zavatra takiny Jesosy hiainatsika eto am'ty zao tontolo zao ity na de vahiny sy mpivahiny azy isika eto am'izao tontolo zao dia mitaky amitsika Jesosy mba ho fahazavana eto am'izao tontolo zao ahoana ny fisehony zay amin'ny alalan'ny fifankatiavana izay ty ny rahalany no mitoetra ao amin'ny mazava de zay ny mahatonga Jesosy ny teny manao hoe didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo am'izao akatoky ny asaramanitra izao fankalazana ny faharoa ambelopolo taona niverenan'ny fahaleovantena eto am'ty tanindrazantsika ity dia mitena amitsika Andriamanitra mandefa afatra ao atsika rehetra Andriamanitra malagasy pray tandrazana amiko mba hifankaty mba anana fitiavana ny namana fitiavana ny mpiaramonina
fitiavana ny mpiray tanindrazana ary fitiavana an'Andriamanitra ihany koa. Ao amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jona 4:7 ny 7:20 dia zao ny teny Jesosy. Jona 4:7 ny 7:20 dia zao ny zavatra nytenainy Jesosy. Tonga teto amin'izao tontolo zao Jesosy, inona ny zavatra niainany? Dia ozy izy Jona 4:7 fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no meko anareo. Ry havana malala, tonga teto amin'izao tontolo zao Jesosy nitondra fiadanana. Tonga teto amin'izao tontolo zao Jesosy nanome fiadanana ho atsika, nanome fiadanana ho atsika. Moa tsy zany ve ny tena zavatra ilaina eto amin'ity zao tontolo zao ity? Fiadanana. Ary Jesosy dia miteny hoe ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao izy, fa Jesosy dia afaka manome fiadanana ho atsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy miandry rehefa tonga any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao, tsy miandry rehefa tonga any an-danitra ianao vao hanana fiadanana, fa mbola eto amin'ity zao tontolo zao ity dia afaka manome fiadanana ho anao Jesosy Kristy. Zay ny teniny Jona 4:7 fiadanana no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Inona indray zany ny anjarantsika zay mbola miaina eto amin'izao tontolo zao? Jesosy tonga teto amin'izao tontolo zao, niasa teto izy, niaina teto izy, nanome fiadanana ho an'ny olona rehetra izy. Tamin'ny endry maro samihafa no nanomezany Jesosy fiadanana ho an'ny olona rehetrarehetra. Zay natonga azy nanasitrana ny marary, zay olona tao anatin'ny aretina, olona tao anatin'ny fanaintainana, olona tao anatin'ny aretina sy zavatra maro samihafa. Rehefa tonga Jesosy dia nanome fiadanana tamin'ny alalan'ny fanasitranana. Be da be zavatra nataon'i Jesosy, tsy ho tany sako eto avokoa, fa voafitiny ilay teny Jona 4:7 manao hoe fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Amakitsika ny teny amin'ny Jeremia 5:7 ny 7. Jeremia 5:7 ny 7. Inona ary no andrasana amintsika indray eto amin'ity zao tontolo zao ity? Jeremia 5:7 zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Ary katsao izay iadanany tanàna izay nampandehanako anareo ho babo, ary mivavah amin'ny Jehova ho azy, fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Ry havana malala, eto amin'izao tontolo zao isika zay babo ny fahotanana etsika, no baboin'ny Satana etsika tamin'ny alalan'ny fahotana. Fa tonga teto amin'izao tontolo zao Jesosy nanafaka atsika tamin'ny fanandevozan'ny fahotana. Dia mitena amintsika Jesosy manao hoe katsao zay adanany tanàna zay nampandehanako anareo babo, dia tsy iza fa ity zao tontolo zao ity ane zany. Teto amin'ity zao tontolo zao ity ane na babo atsika. Dia miteny Andriamanitra manao hoe katsao zay adanany tanàna, ary mivavah amin'ny Jehova ho azy, fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Zany no afatra zay omeny Jesosy ho atsika zay monina eto amin'ity zao tontolo zao ity, ho atsika zay vahiny sy mpivahiny eto amin'ity zao tontolo zao ity. Katsao zay iadanany tanàna, ary mivavah amin'ny Jehova ho azy. Ry havana malala, ry mpiray tanindrazana amiko, izany no afatra zay omen'Andriamanitra ho an'ny malagasy rehetra. Katsao zay iadanan'ity tanindrazantsika ity, katsao zay iadanan'ity firenena malagasy ity, ary mila mivavaka ho azy itsika, mila mivavaka ho an'ity tanàna ity isika. Ary zany no
adidy sy andraikitra zay mipetraka amin'ny tsiraray avy. Ndao faranantsika ny afatra amin'ny Romanina toko 4:10 ny andininy 5:10 de zao ny voalazany tean'Andriamanitra. Romanina toko 4:10 ny andininy 5:10 ity ihany koa no afatra sy teny faran'izay ho apetraka ho amintsika tsiraray avy. Ao anatin'izao fankalazana ny 12 taona niverenan'ny fahaleovan-tena malagasy izao dia ity teny ity no teny zay ho apetraka sy ampitaina ho an'ny olona rehetrarehetra. Romanina toko 4:10 andininy 5:10 zao ny voalazany ten'Andriamanitra. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana. Mahafinaritra le teny. Aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Moatsy zany tokoa ve no faniritsika ho an'ity tanindrazantsika ity de mba hisy ny fiadanana sy ny fampandrosoana. Andriamanitra ny hita atsika rehetra, Andriamanitra ny hanatanteraka ny teny ho amintsika ary indrindra hita ihany koa an'izao firenena malagasy izao. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra raina izay ny an-dandro noho ny amin'ny teny izay nomenao anay, izay mampafantatra anay ny toerana misy anay eto amin'ity zao tontolo zao ity, zay vahiny sy mpivahiny izahay tsy eto ny tena tanindrazanay fa ny an-danitra ny fanjakanay araka ny volazan'ny teninao. Kanefa napetraka ao eto amin'ity zao tontolo zao ity izahay mba ho fahazavana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Napetraka ao eto izay mba hitondra fiadanana, hikatsaka fiadanana ho an'ity tany ity, tahaka nataonao Jesosy fonenao tonga tety ambony tany. Nitondra fiadanana ho an'ny olona rehetra ianao, nanome fiadanana ho an'ny olona rehetra ianao. Tompo, taio izao firenena malagasy izao, ary aoka mba ho tanteraka amin'ny malagasy tsirairay avy tokoa ane ny teninao, ka hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana ny malagasy, ka ho tanteraka amin'ity firenena malagasy ity tokoa ane izany teninao izany, ka hiadana sy ho finaritra, ho sambatra sy ho finaritra ny malagasy rehetra, mandra-piavinao eny amin'irao lanitra, handray anay ho any amin'ilay fanjakany lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana zavavaka izany. Amen. Mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra, hitahintsika ne Andriamanitra, hitahy an'ity firenena malagasy ity ihany koa ne Andriamanitra, ka ho anisan'ny olona zay hiaina any amin'ilay fanjakany lanitra ny malagasy. Miraso atsika rehetra tompoko.